Ankasitrana trano ny fanaranao tsy tapaka ny fandaharana ry olo-pirenena manerana amin'osy. Ny fandravonana mifanekevitra ireo vahiny fandaharana mifanesesy tato ato momba fitsipika ifampitondrana ny atao hoe code d'éthique et de bonne conduite eo amin'ny sampana politique mandritra ny zotra-pifidianana ny atao hoe processus électoral no arosanao amin'ny tian'ity ko manasanao indray hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ahafahana manatanteraka fifidianana milamina andraisan'ny rehetra anjara ary hanome vokatra oikeny rehetra ka hametraka fitondram-panjakana maro toerana dia fepetra takina ny isin'ny tontolo manodidina milamina mialohan'ny fifidianana, mandritra ny androm-pifidianana ary aorinan'ny fifidianana. Anisan'ny heverinay eto anivon'ny voamiram-pirenena mahaleo tena am'sana fifidianana fa tena fototra ahafahana mametraka an'izay tontolo manodidina milamina mandritra ny zotra-pifidianana rehetra zay ny hisian'ny antsoina hoe fitsipika ifampitondrana ho an'ny mpanao politika manodidina ny fifidianana. Io zany le antsointsika amin'ny teny voany code d'éthique et de bonne conduite politique ou électorale. Ka inona no tombotsoa ho azo ao anatin'izay? Ny tombotsoa dia zao: voalohany aloha, rehefa afaka mifanaraka ny antoko politika izay anolotra candidat na hiatrika fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana dia efa zava-dehibe ny sy ny fifampiresahany mpanao politika manodidina izay. Rehefa tafapetraka io le fepetra ifampitondrana mahakasika ny fifidianana io dia mba efa fantatra mialoha zany hoe ireto fihetsika reto no tokony ho atao, azo atao, ireto fihetsika reto kosa dia ifanarahana fa tsy tokony ho atao ary tsy ho azo atao. Iverina ho azy ny fifampitokisana. Ka rehefa misy ny fifampitokisana eo amin'ny mpandray anjara ny fifidianana dia tsy hisy ny ioapefy, tsy hisy ny ataoko hoe fifanomezantsiny na hanome alahelo ny hafa na hanao fihetsika miteraka ady amin'ny sasana. Ka rehefa milamina, rehefa mipetraka ny fepetra mialoha, mipetraka ny arofanina ary misy ny fifampitokisana dia azo ambara fa ilamina mialohan'ny fifidianana ka ilamina mandritra ny fampielezan-kevitra. Ary rehefa mipetraka izay fepetra ifanarahany rehetra zay dia ilamina ihany koa ny vaninandron'ny fifidianana ary ny tena indrindra hilamina ny aorian'ny fifidianana, zany hoe rehefa mivoaka ny voka-pifidianana dia mba tsy hisy intsony ny volo manoa randrana ka hitarika kontana aorian'ny fifidianana. Ka ny antsoavo ataonay eto anivon'ny CENI dia ny hoe fanentanana ho an'ny antoko politika, ho an'ny fikambanana politika rehetra izay mieritreritra ny andray anjara amin'ny fifidianana ho avy eto amin'ny firenena, ny mba anao ny ezaka rehetra ifanampy amin'ny CENI, ifanampy amin'ireo hery rehetra mba hahafahantsika ifandresy lahatra ka ahatongavantsika amin'ny fanaovan-tsony amin'izany fifanarahana ara-politika, hametrahana fitsipika ifampitondrana hiatrehana fifidianana milamina eto Madagasikara zany. Tsara ny manamarika fa tsy fanerena avy aty amin'ny CENI no hametrahantsika an'izay fepetra fitsipika ifampitondrana hiatrehana fifidianana zay, fa adidy amanandraikitry ny mpanao politika sy ny fikambanana ara-politika rehetra ary adidy heverin'ny CENI fa tokony ho raisiny mba ahafahana mametraka an'izay tontolo manodidina milamina hiatrehana fifidianana zay. Mino somatoky zay fa hahay ifanesy lahatra ifampidinika ny antoko politika ka ho tafavoaka sy ho vita soni tokoa izay fitsipika ifanarahana hiatrehana fifidianana eto Madagasikara zay. Ary ny tena zava-dehibe dia mino somatoky ary manantena ny CENI fa olona afaka ny anaja ny teny nomena ny mpanao politika sy ny fikambanana politika ho candidat ka tsy sanatria ivadika na hanohitra ireo fepetra izay efa iarahana hanao sonia ao anatin'izay fitsipika ifampifehezana hiatrehana ny fifidianana eto Madagasikara.